roa. Maso roa. Fotoana anasana vahiny eto amin'ny radio Madagasikara. Maso roa. Fandarana mafaobe iresahana politika, toe-karena, sosialy, kolotsaina ary fanatanjahantena. Maso roa. Tompona andraikitra. Jo miandrosoa. Maso roa. Mbola falitafaraka amintsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy atao anatin'ity fandarana maso roa izao alina izao. Vahiny nasainy ny fandarana Ramatoa Bezaza Marie Eliana. Izy moa dia mpanao politika mitantana ny antoko PSD amin'izao fotoana izao ary izy no sekretera nasional zany antoko PSD zany izay voafidy tamin'ny kongressy farany nataon'ity antoko ity ny fahavalon'ny volana Jolay lasa teo. Miarabanao Ramatoa Bezaza Marie Eliana ny vahiny ato amin'ny fandarana Masoro. Faly miarahaba nareo tompony andraikitry ny fandaharana ary faly ihany koa miarahaba ny mpihaino ny radio Madagasikara manerana ny nosy. Zay moa ny feon'ny vahintsika ny Masoro androany angamba Ramatoa sekretary nasional dia hovatsika kely satria izany daty ny 14 oktobra zany ho an'ny antoko PSD dia tena zava-dehibe eny fa nan'ny firenena malagasy ary dia mahatsiaro izany daty ny fa 14 oktobra izany. Inona no azontsika lazaina mikasika an'izay ny tantara, ny dingana sy ny lalana nolalovan'ny antoko indrindrindrindra ka nahatongavana tamin'ny fahazahoana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ramatoa sekretary nasional. Volana oktobra tokoa moa izao izay daty manatantara eto amin'ny firenena satria nazahoan'ny Madagasikara ny sata maha republikanina. Dia tsara ho fantaritsika hoe iza ilay mpamolavola dia i Philibert Tsiranana izany. Ahoana no fahaizany serasera sy faharetana nazahoana ny fahaleovantena tsy kelikely, tsy nisy ady, tsy nisy ainana fohy, tsy nisy rahoraho fa nandry fahalemana tanteraka. Izany fahaleovantena izany dia tsy aivina fa fananantsika tena sarobidy. Koa mamela ahy mba hiresadresaka eto ny momba azy sy nahatongavana tsy kelikely tamin'izany fahaleovantena izany. Teraka ny 12 oktobra 1700 ny lehilahy. 12 taona izy vao niditra nianatra tao Anjiamangirana, faritra Sofia, distrikany Antsohifa. Talohan'izay moa izy dia mpiandriondry ny nataony. 12 taona izy afaka tamin'ny fifaninanana idirana tao amin'ny école régionale Analalava. 20 taona izy niditra ny section normale école des instituteurs Le Mire de Villers Antananarivo. 20 taona izy nahazo ny diplôme officiel maha-mpampianatra ary ny tanany laharana voalohany izy tamin'izany na major de promotion. Affecté nampianatra tamin'ny toerana maromaro tao avaratry Madagasikara faritra Sofia i Ramsey nandritry ny 10 taona. 20 janoary 1700 izy no nanambady an'ny Ramatoa Kaltody Justine. Taona 1700 dia niverina Antananarivo izy nanohy fiofanana mba ho profesora. 1700 nikambana tamin'ny syndicat professionnel des instituteurs izy mba hiaro ny zony mpampianatra. Taona 1700 dia afaka tamin'ny concours du cadre des professeurs assistants. Ary volana janoary izy no nanao politika voalohany indrindra nikambana tamin'ny groupe d'études communiste. Mpitamboly izy nefa dia taona nahatsapany ny tsy fitiavany ary ny fankalany mihitsy aza ny foto-kevitra communiste ka 3 volana monja volana aprily ny taona io ihany izy dia niala. Nanomboka teo izy no resy lahatra fa ny foto-kevitra social-démocrate no mety amin'ny Madagasikara fa tsy ny foto-kevitra communiste velively. Nahazo vatsim-pianarana izy ka ny volana novambra 1700 hatramin'ny volana septambra 700 dia nianatra tany Montpellier Frantsa izy mba ho profesora. Ka izany nahatonga azy tsy teto an-tanindrazana mihitsy nandritry ny tabataba tamin'ny taona 1700. Nody izy ka oktobra 1700 voatendry ho professeur de l'enseignement technique à l'école industrielle de Tananarive. Taranja frantsay sy matematika nakajy ho ny fitenenana no nampianariny tamin'izany. Nanomboka teo izy dia nitantana fikambanana maro ary nanao politika.
amin'ny ankapobeny dia mpanambatra izy na rassembleur, miady ho an'ny filaminan'ny fiarahamonina, ny fitovian-jo sy ny rariny ho an'ny rehetra ary miaro ny tombotsoa hitambarana ho an'izay rehetra mitonina fa malagasy. 4,790 nilatsaka solombavam-bahoaka tamin'ny faritra andrefana izy nefa tsy lany. Nisy tamin'izany fotoana izany ny atao hoe double collège, izay karazana apartheid électoral. Zany hoe ny vazaha manana ny fifidianany manokana tsy mifangaro amin'ny malagasy. Niady mba hanafoana io double collège io hitsiranana ka hametrahana ny collège unique amin'ny fifidianana isan'ambaratonga. Niady ihany koa izy ho an'ny fitsinjaram-pahefana, fanomezam-pahefana bebe kokoa ny assemblée locale na antenimieram-paritra. Taona 5,790 nifandray tamin'ny fomba ofisialy izy tamin'ny antoko sosialista frantsay SFIO, section française de l'internationale ouvrière, izay antoko lehibe indrindra tao Frantsa tamin'izany. 2 Janoary 1970 lany solombavam-bahoakan'i Madagasikara tamin'ny faritra Toliara Mahajanga izy, niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka isany Bruel, Duvaux ary Rakotovelo. Tany Paris, Frantsa no nanatanterahana ny fotoam-pivoriana rehetra. Nitolony izy ho an'ny fampianarana tsy miankina satria ny missionna religiosy no tena nanaparitaka ny fampianarana teto Madagasikara, indrindra moa ny teny amin'ny sistany rehetra. Niady ihany koa izy teny amin'ny Palais Bourbon, izay antenimieram-bahoaka frantsay, ny lalàna mikasika manokana ny sarambabem-bahoaka malagasy, ohatra amin'izany ny mba hisian'ny lalàna fanasaziana ny fangalaran'omby, fangalarana voanio. 7 Jiona 1970 dia lany tao amin'ny antenimieram-pirenena frantsay ny loi cadre, loi gadra ho ireo izay tsy nankasitraka azy teto amin'ny firenena. Io dia niadivan'ny president Tsiranana mba ho firosoana tsikelikely nefa amin'ny fomba mahomby amin'ny fahaleovantena. Nodiventiny ny ranonantsakaina satria tapaka fa ny collège unique no nanan-kery fa tsy ny double collège intsony, ary dia mifidy daholo ny mponina tamin'ireo territoire d'outre-mer amin'ny alalan'ny suffrage universel na fifidianana ho an'ny rehetra. Misy ny conseil de gouvernement ao Antananarivo ary ny conseil provinciaux no miandraikitra ny raha rehetra amin'ny faritra. Fandresena goavana ho an'ny tolona nataon'ny Tsiranana hatramin'ny ela izany. Izao ny kabary ny filoha-Tsiranana tamin'ny faha 18 Desambra 1970. Raha mbola misy ihany ho izy ny fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy, dia tsy hisy firaisan-kina ary tsy ho hisy mihitsy fandrosoana. Ilaina dia ilaina ny fitambaran'ny malagasy rehetra. Misy antoko roa teto niady ary ny afara tamin'ny Ramandriaka dia ny MDRM sy ny PADESM. Ny tenako dia nandatsa bato mba hanafahana ireo gadra politika MDRM, fa ireo namako sasany dia tsy nandatsa bato tamin'izany. Nataoko izany mba hampisy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Ny mahatsara ny loi cadre dia mamela ny malagasy handray ny andraikitra eto amin'ny tanindrazana ka manomana sahady amin'ny ho fahatongavany fahaleovantena. 20 Desambra 1970 dia fanorenana tao Mahajanga ny PSD-MC, izay antoko PSD ankehitriny io, saingy ny MC tamin'izany moa dia nidika hoe Parti social-démocrate de Madagascar et des Comores, satria mbola samy zanatany frantsay na isika na ny nosy Comores tamin'izany. Io antoko io dia nikambana tamin'ny SFIO. Ny mpanorona Philibert Tsiranana, secrétaire général, André Resampa, secrétaire général lefitra, Célestin Aride, Pitambola, ary ny mpanolotsaina isany Calvin Thiebo, Laurent Boutokek, Tsiazonangoly, Jean-Jacques Natay, René Racide, Nany Alfred, Marceline Razanakiniaina, Georges Ramarson, Domingue ary Ahmed Ali. Ny taona 770 dia taona ny fahombiazana ara-pifidianana tanteraka ho an'ny Tsiranana, satria ny 1 Martsa izy ny lany ho conseiller provincial tamin'ny taha 7 isanjato. Lany ihany koa ho filohan'ny assemblée provinciale ny Mahajanga ary ny 10 volana aprily mbola lany koa ho mpanolotsaina ny assemblée représentative de Madagascar. Rehefa niova sata moa i Madagasikara ny 4 volana aprily 770
mba ho fanatanterana n'ilay loakadra ny tapahany antenimieram-pirenena frantsay dia natao ny 7 ny volana May 1797 ny fifidianana tao amin'ny conseil de gouvernement ka lany ministra tsiranana sady lasa izy no filohalefitra mpanatanteraka na vice-président de l'exécutif satria ny filoha voalohany dia ny haut commissaire de la République française André Soukado. Zao no lazainy gatsiranana rehefa nanontaniany mpanao gazety izy mikasika ny fiarahana amin'ireo olona fotsy hoditra. Izahay io izy dia tsy manavakavaka ny fotsy hoditra. Misy fotsy hoditra avokoa ny lisitry ny antoko rehetra. Ny lisitray PSD manokana teo amin'ny candidat 540 dia 3 ny fotsy hoditra ary lany avokoa. Sarobidy ny fiaraha-miasa amin'izy ireo ary ny vahoaka dia mifidy ny olona hitany fa hahavita azy. Ao amin'ny faritra misy anay manokana dia niantso olona fotsy hoditra anankiray izahay izay tsy mitovy hevitra aminay nefa kosa derainay ny traikefa teknika hananany ka nomenay azy ny fitondrana ny ministère de la production. Marina fa itovizany amin'ny filoha Mandela izany toetsaina izany. Tsy ny faniliana ny olona nanageja akory no asongadina fa ny fitsonjovana ny tombotsoan'ny mpiarabelona koa raha ilana ireo fotsy hoditra izany dia izay no manandanja indrindra koa dia avelery ny fankahalana sy ny fanavakavahambolon-koditra. Zao kosa no lazainy mikasika ny fitakiana ny fahaleovantena. Raha ny hevitray dia aleonay mahazo fahaleovantena voaomana tsara satria ny fahaleovantena politika diso aloha loatra dia hitondra antsika amin'ny fanagejana faran'izay ratsy indrindra dia ny fiankinan-doha ara-ekonomika. Izahay dia mbola manome toky an'i Frantsa sy mankasitraka ny fiarahana aminy ary manantena azy rehefa tonga ny fotoanan'ny fahaleovantena mba hita hevitra ikambanana mitovitovy amin'ny Commonwealth Anglisy. 3 Novambra hatramin'ny 1 volana Desambra 1797 dia nanatanteraka kongresy tao amin'ny hôtel Fumaroli Antananarivo ny antoko PSD. Io hôtel io dia ny foibe ny banque BMOI ankehitriny ny toerana nisy azy. Roa no fenkevitra ny voaka dia ny fangatana amin'ny Frantsay amin'ny Frantsay avokoa ireo fenkevitra ireo. Voalohany, mangataka fanovana ao amin'ny loakadra satria hita teo amin'ny fanatanterahana fa manano sarotra ny fitondrana iray tarian'olona roa ary koa hita fa malaina tokoa ireo fonksionera vazaha hamindra fahefana amin'ny malagasy fa mbola manao toetsaina fanjanahana. Fangatana faharoa dia mangataka tsotro zao ny fanafoanana ny lalàna nanjanana ny Madagasikara na ny loi d'annexion ny 9 Aogositra 1779. 7 volana teorina ny 17 Jolay 1797 dia nahazo valiny mahafapo ny fangatana voalohany. Nisy ny ordonnance avy amin'ny gouvernement national tany Frantsa izay namadika ny ambaratonga-pahefana na ordre hiérarchique tamin'ny zanatany Frantsay rehetra ka ny tompo-tany no lasa ambony. Ny anton'izany dia nisy fiovana tao amin'ny fanjakana Frantsay ka ny Général de Gaulle no lasa filoham-pirenena ny voalohany volana Jiona 1797 ary izy dia niandany tamin'ny fanomezana fahaleovantena ireo firenena zanatany Frantsay ka nazoto nanome andraikitra mivantana ny zanak'ireo firenena ireo. Setrin'izany, ny 12 Aogositra 1797 tamin'ny fahatongavan'ny Général de Gaulle dia ny filohatsiranana no fahefana mahefa nandray azy. Ny antondian'ny Général de Gaulle dia hampanomana référendum. Tapa-kevitra manko ny Frantsay fa hanome fahaleovantena ireo firenena zanatany ka ampisafidianana izy na hiaraka amin'ny communauté izay fikambanam-be ny zanatany Frantsay rehetra teo aloha ary mbola tarian'ny Frantsay na hitokamonina. Tsiranana dia nieritreritra sahady ny fanorenana ny Repoblika Malagasy mahaleo tena ao anatin'ilay communauté. 20 septambra 1797 no nanatanterana ny référendum. 1,361,801 vato nandany ny eny no tariny antoko PSD sy UDSM. 391,166 kosa nandany ny tsia no tariny antoko UPM, Union des Patriotes Malgaches, ary tao Antananarivo ny ankamaroan'ny tsia. Toy ny zavatra nisy tany Guinée, firenena afrikanina izay nitaringa Sékou Touré, ny tsipaka tanteraka ny mbola fiarahana tamin'ny Frantsay ka avy hatrany dia nanantona ny firaisana sovietika.
rehefa naharesy tamin'ny tahanyezinyezina ny eny dia avy atrany dia nandefa taratasy tamin'ny General de Gaulle moa ny filohatsiranana ny fa 7 septambra ka toy izao ny zavatra nisoratana. Ny fiarahan'ny tany Madagasikara amin'ny Frantsa sy ny fiarahan'ny Madagasikara amin'ny communauté manomboka izao dia sitrapon'ny malagasy, sitrapon'ny vahoaka malagasy fa tsy teren'ny fanagejan'ny Frantsay manokana intsony satria nisy moa ny fifidianana. Voaray daholo ny fampanantenana nomenareo anay, ka noho izany dia mangataka ampanajana aminareo izahay mba hanambara amin'izay amin'ny fomba ofisialy fa maty ary tsy manan-kerintsony ny lalàna mahazana tany an'i Madagasikara tamin'ny 9 aogositra 1970. Hiditra amin'ilay daty ny 14 oktobra isika. Nanao kongresy lehibe ny assemblée provinciale rehefa mba ny assemblée provinciale rehetra mba hanapa-kevitra ny sata sy ny hoavin'ny Madagasikara. Norbert Zafmaova ny filohan'ny tarikan'ny kongresy. Ny zavatra nydiniana dia ny hoe ho fanjakana mahaleo tena i Madagasikara repoblika ao anatin'ny communauté. 430 ny isan'ny mpifidy, 400 ny nandany eny, 420 tsy nifidy fa tsy nisy kosa ny nandany Tsia. Rehefa hita ny voka-pifidianana dia nanao fanambarana manandanja amin'ny tantara ny Madagasikara ny filohan'ny kongresy Norbert Zafmaova nanao hoe voninahitra ho ahy ny manambara etona fa fanjakana mahaleo tena i Madagasikara ary ny satan'io fanjakana io dia ny sata republikanina ao anatin'ny communauté. Mazava ho azy fa hafaliana miopampana satria nahaleo tena amin'izay Madagasikara. Tehaka mirefidrefitra fihetsempo miezinezina, fifampitolomana sy fifanoroana arahan-dranomasom-pifaliana, avy hatrany dia nanainga nandeha tongotra teny Andohalo ny filohatsiranana narahana vahoaka marobe mba hikabary amin'ny vahoaka. Mifaly ary malagasy io izy fa tsy zanatany intsony isika. Firenena afaka isika, hanana ny saina sy ny hiram-pirenena manokana. Teraka androany ny Republika Malagasy ary ny daty ny 14 oktobra dia ho anaovana lanonana eran'ny tanàna sy ny zanatanàna rehetra manerana ny nosy ho atao fety pirenena. Ny ampitso 15 oktobra dia ny kabary tao amin'ny kongresy Andriamatoa André Sokado solitenan'ny General de Gaulle nanao hoe mba ho valy ny taratasy fangatahana nataon'ny solitenan'ny Malagasy tamin'ny 7 septambra 1970 dia nomeny gouvernementan'ny Republika Frantsay ihany andraikitra hanambara etona fa voaray amin'ny anarany ny fanapahan-kevitrareo Malagasy ahaleo tena ao anatin'ny Republika miaraka amin'ny communauté. Manambara amin'ny anara ihany koa aho fa ny gouvernementan'ny Republika Frantsay dia manaiky amin'ny fomba ofisialy ny androm-panjakana ny Republika Malagasy ary ambarako eto amin'ny fomba ofisialy fa maty ary tsy manan-kerintsony ny lalàna fanjanana ny Madagasikara tamin'ny 9 aogositra 1970. Azotsika sary an-tsaina fa tsy nanampaharoa ny hafaliany rehetra tamin'izany fotoana izany. Nisy ny fifaninanana amin'ny famolavolana ny sainam-pirenena ka ny any Andriamatoa Andrianomerana Evisoa no voatana fotsy mena maitso nampitambatra ny lokon'ny province rehetra ary midika fahadiovampo fiandrianam-pirenena ary fanantenana. Ny 20 oktobra 1970 no nampiakarana azy voalohany indrindra. Farany, miroso amin'ny fanendrenany Assemblée Constituante ny Kongresy mba handanina ny lalam-panorenana sy ny filoham-pirenena. Dia natambatra ny Sénat, ny antenimieram-pirenena, ny conseillers provinciaux rehetra ary ny délégués communaux natambatra ireo natao mpifidy lehibe na Assemblée Constituante. Ny fa 7 aprily 1970 no lany tamin'ny vato 5 ny lalam-panorenana régime présidentiel fahafahana tanindrazana fandrosoana lany ihany koa ny hiram-pirenena ny tanindrazanay malala. Ny voalohan'ny volana May 1970 no natao ny fifidianana filoham-pirenena. Nisy kandida 4 dia Philibert Tsiranana, Basile Razafindrakoto, Prosper Rajoelson ary Maurice Kurmer. 4 ny vato nanan-kery ary ny 13 tamin'izany dia nifidy any Tsiranana Philibert avokoa. Olona iray no tsy nifidy. Voafidy tamin'ny fomba nanetriketrika Andriamatoa Philibert Tsiranana ho filoha voalohan'ny Republika Malagasy. Raha izay tantara izay Ramatoa sekretera nasional ny antoko PSD dia tena mahavarina
ary mino fa betsaka ny mpikaroka na ny tanora am'izao fotoana zao tsy mahalala an'izay ka ny fantaniana tiako apetraka ngamba de hoe 17 oktobra 2026 tsika no atao hoe nahazo ny fahaleovantena satria foana zany ny lalàna manjanaka atsika fa inona ty daty ny 9 jona ty ny daty ny 9 jona kosa namana jo miandrosoa dia famindram-pahefana na transfert de compétence tamin'ny alalany accord de coopération nanomboka ny 10 febroary 1700 manko ny fifanakalozan'ny délégationna malagasy tany Paris niaraka tamin'ny fanjakana frantsay naharitra 3 volana ary rehefa d'accord zany ny délégationna malagasy frantsay dia mbola nilaina nakatoavy ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doholona frantsay sy malagasy ka ny 10 jiona vao tena tanteraka ny rehetra ka nahatonga ny daty ny 9 jiona io voatana ho fetim-pirenena satria azotsika tanteraka amin'izay ny fitondrana ny raharaha anatiny marana ny fandarana ngamitsika ramatoa secrétaire national inona no afatra na antso atao amin'ny voaka malagasy eny tompoko misy lesona ihany zany azo tsoahana amin'io toetsain'ny président Philbert Tsiranan'io dia tia consigadneto hoe marina fa niaraka tamin'ny frantsay tsika ka tsy ny fitiavana na ny fankahalana ny vahiny no zava-dehibe ho an'ny mpitondra firenena fa ny fitsonjovana ny tombontsoan'ny mpiray-tanindrazana ny fahalalahany amin'ny asa sy ny fitadiavana andavanandro ny fahasalamany ny fianarana koa intérêt ozy ny vazaha il n'y a pas de sentiments politiques mais il n'y a que des intérêts ka zay ny tokony masoan'ny mpitondra rehetra hoe ny fiarahana amin'ny vahiny de tsy resaka hoe fankahalana na inona ny tombontsoa azotsika tsoahana amin'ireo mba hanasoavana ny mpiray-tanindrazana amintsika zay ngamba mba hafatra kely ya trafokena ome mahery zay teny ramatoa Bezaza Marie Eliana zay secrétaire national ny antoko PSD ary am'izao vanim-potoana misy atsika zao tokoa dia ilaina zay fiarah-mientany rehetra zay ary manomboka mahazo vana tokoa zay zavatra nresanao teo zay am'izao fotoana izao mbola isa angamba ny fotoana lavalava kokoa iarahantsika mijery lafin-javatra hafa indray satria tena everiko fa na ny mpanara-baovao politika malagasy dia lina tamin'iny tantara zay nampatsahivonao indray satria efa adinodinona matimaty tany amponiny malagasy angamba ny fitiava-tanindrazana zay matoatsika tonga am'izao toerana misy ny firenena izao tapitra ny fandaratsika manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Maso roa Maso roa Fotoana anasana vahiny eto amin'ny radio Madagasikara Maso roa fandarana mafaobe iresahana politika toe-karena sosialy kolotsaina ary fanatanjahantena Maso roa tompona ndraikitra Jo miandrosoa Maso roa